La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nafana ny toedra raha teto amin'ny firenena indrindra teto andrenivohitra tamin'ity herinandro ity momba ny sosialim-bahoaka isan'ny nahazo tsiny betsaka ireo sefokotany ny fomba fiasa nefa ny tokony ovaina ary miaingy avy any ambony indrindra izany irandidinireo arahanao anaty matoan-dahatsoratra gaidao andriatsila manodidina ny efatralina sy roetsy taonina ny vary izay ho afaran'ny Madagasikara any tsemana ny tsy fampina amin'ity taona ity araka izany misy ny lamy mapetraka ka alohan'ny faran'ny volana aogositra izao ny tombanana ho avy ny vary 8,000 taonina izay nafaran'ny SPM. Tsy mitsampy tombo ny olona tonga amin'izah toe-pahasalamana momba ny diabeta hatramin'ny siny COVID-19 tsy maharaka ny fitsaboana hatramin'ny farany rehefa ny 30 isanjaton'izy ireo raha ny fanazavana azo. Ny fimpanjinana ny tanjona sy ny fikirizana amin'ny fanatanterana izany lalana mitondra amin'ny fahombiazana. Tanterina aminao anatin'ny fampalalam-baovao mahakasika ny malagasy iray izay mpamorona akanjo mitondra ny anarana avy Madagasikara amin'ny anaran'ny Bogas Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena fiaramanidina Air India Express iray noho nizara roa tamin'ny fipetrahany tao amin'ny seranam-piaramanidina tao Inde omaly izay nafatesana olona 17 ary 15 hafanaratra mafy. Ny anditin'ireo avy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko hafa fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanaboantsika ny vaovao dia nafana ny toedra raha teto amin'ny firenena indrindra ny teto andrenivohitra tamin'ity herinandro ity momba ny sosialim-bahoaka isan'ny nahazo tsiny betsaka tamin'izany ireo sefokotany arahoara ny matoan-dahatsoratra gaitao andriatsila. Sosialim-bahoaka ilaina izany amin'izao efa-bolana sy tapany idirana tao anatin'ny fihibohana izao. Samy mahatsapy izany ny rehetra, na ny mpitondra na ny tsirairay eny anivon'ny fiarahamonina. Samy miandrandra sy te ahazo vary iraiky tapy sy menaka sy izay fanampiny eo avokoa ny rehetra, tsy misy anavahana. Antony nahatonga ny fitangoronana sy ny antsoantso natao tamin'ireo tompona ndraikim-panjakana nandritra ireny fotoana fanokafana tamin'ny fomba ofisialin'ny fizarana ireny. Toa mangahiay ireo tsy nahazo mahita ny ao andrefana na ny ao antsinana-trano, nampiditra vary iray gony sy ireo fanampiny avy amin'ny mpitondra fanjakana ao amin'ny tokantranony. Manontany tena ny amin'ny fandaminana sy ny tsikira ahafahana misitraka izany. Iza nefa no hitarainana. Ny sefonkon-tany avy hatrany no mba ao an-tsaina amin'ny mahakaiky vahoaka azy. Any amin'ny sefokotany ny lisitra, mainga ao amin'ny fokotany ny sivana, ary ny fomba fiteny hoe any amin'ny sefonkotany ny baolina. Antony nahatonga ny akamaroan'ny mponina ny rohitra teny anivon'ny fokotany avy hatrany, nahita ireo mpiray vodirindrina amin'ny nahazo ny anjarany. Maro amin'ireo sasany aza no nilaza mihitsy fa aleo matin'ny korona toy izay matin'ny anoanana. Nisy tokony adino anefa dia ny hoe misedra olana ihany koa ireo sefonkon-tany. Miasa andro aman'alina mametraka ny rindran-damina rehetra ahafahan'ny vahoaka ao amin'ny misitraka ny fanampiana. Ekena fa maro ireo neopefy manoloana izany. Araka ny taraina eno etseroa fa ireo izay fantany sy akaiky azy no nataon'ny lara-pahamehana. Ireo havany sy fianakaviany no nataon'ny roalisitra, saingy tsy ny sefokotany rehetra no nanao izany. Nisy faritra, ny lamy maro tsy nahenona fitarainana na iray aza. Rehefa natao ny fanadiadiana, eo amin'ny fandaminana sy ny baiko avy aty ambony azon'ireo sefokotany no mipetraka ny olana. Fandaminana tokony atao 2 na 3 andro mialoha, tsy maintsy vitaina ao anatin'ny 24 ora na latsak'izay. Tsy mijanona treo, mbola vitsy ny fanampiana azo raha mitaha amin'ireo izay tokony sitraka izany, tao arian'ny fitetezana tokantrano natao. Ny fomba fiasa araka izany no tsy maintsy novaina ahafahana mametraka lamina. Antony namitsarana ny fizarana ho an'ny Antananarivo sy manodidina manokana.
Ny tsy tokony ho adininy rehetra dia ny hoe fanampiana vonjy ranovaky ireny fa tsy haharitra ny taona ny akory. Noho ny tsy fahafahana miasa, vokatry ny ady atao amin'ny Covid-19 no nahatonga ny mpitondra andray fanapahan-kevitra hanampin'ny vahoaka, indrindra ireo tena marefo. Mbola ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina isika izao. Mbola mitohy ny fihibohana ary andrasana ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny mpitondra ho an'ny 12 andro manaraka manoloana ity famehana ara-pahasalamana eto amin'ny tany sy ny firenena ity. Efa tsy vaovao amin'ny rehetra intsony ny fihetsika sy ireo fomba tsy maintsy atao ahafahana miaro ny fiparitahan'ny valanaretina. Amin'izao fotoana aza dia ny hoe arovy ny tenanao, samy mitandrina ho salama sy ho velonaina, mitandrina amin'ny valanaretina, mitandrina amin'ny mpanao sito-mahery, ny mpangaro-paosy, mitandrina amin'ny vakotrano sy ny fanafiana isan-karazany, ary indrindra mitandrina tsy ho tafiditra ao anatin'ny osoka sy ny fisolokiana izay miha-mahazo vahana amin'izao fotoana. Miisa enina indray no lavon'ny valanaretina Covid-19 araky ny tatitra tamin'ity androany ity. 720 kosa ireo tranga vaovao, miampy 270 ireo sitrana soamantsara. Miantana andriana. Tamin'ireo fitiliana 720 sy 700, miisa 420 ny tranga voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus. Ampahany betsaka amin'ireo eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Analamanga aloha ny isan'ireo tranga vaovao dia 720 faritra Vakinakaratra indray ny manaraka 20 no tranga vaovao teto amin'ny faritra Vakinakaratra, ray avy ao Betafo ary 720 avy ao Antsirabe voalohany. Fahatany Toamasina no ndeha resantsika. Faritra Tsinanana no anomboantsika azy dia nisy ny tranga vaovao misa anaky ray 420 ny isan'ireo tranga vaovao izay voatily tany amin'ny faritra Loatramangoro, 220 avy ao Ambatondrazaka, 3 Moramanga, 2 voatily tany Aparafaravola. Tao amin'ny faritra Matsiatra Ambony dia nisy tranga vaovao 520 indray, Moronmany 4 tranga vaovao voatily tany tao amin'ny Ambositra avokoa izy 4 ireo. Faritra Boeny dia nisy tranga vaovao 220, olona vaovao 220 indray no voatily mitondra ny tsimokaretina Tsimondrefana, ray ny tranga vaovao ary faritra Anosy ny amaranantsika azy dia nahitana tranga vaovao anankitelo. Ny ampy enina ihany koa ny lavon'ny valanaretina ary ny ampy 270 ny sitrana. Misy raha ny fanazavana ny lamy manapetraka momba ny fitiliana ireo mpianatra ho an'ny ivelany. Tsy atao hoe aloha loatra ny fitiliana, fa 270 ora ihany ny anaovana fitiliana, zany hoe eo amin'ny 3 andro eo. Dia nanentana mihitsy sika hoe ajao ilay 270 ora, satria misy amin'ireo ilay andeha any ivelany tsy ampy 720 ora intsony, tsy ampy 2 andro ny atongavany eny amin'ilay village voary anaovana ilay fitiliana. Dia iny manjara miteraka olana na ho an'ilay mpanao fitiliana na ho an'ny zareo andeha, satria tsy ho vita ao anatin'ilay 2 andro ilay fitiliana izay ho ataony. Dia ifanometsiny indray tsika menakavy. Dia ny fotoana anaovana azy nampahafantarana tetikoa ny amin'ny hoe tokony alohany amin'ny 10 ora maraina, manomboka amin'ny 9 eo ka hatramin'ny 10 zany no atongavanareo anaovana ilay test. Ilay fakana singa no atao eo amin'ny village voary, ary rehefa haka ilay singa ianareo dia hoeto ilay taratasy, ilay visa photocopie sy ilay billet photocopie, fa iny no ampiarahana amin'ilay singa sy taratasy ho alefa eny amin'ny laboratoire anamariana hoe reto ilay olona andeha hivoaka Madagasikara ka ilainy ao anatin'ny 270 ora. Hatreto miisa 750 sy 707 sy 4 alina ny test PCR vita ary 150 sy 503 ny gène expert. 220 sy 702 sy 1 alina tamin'ireo natao fitiliana no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina, ka ny 400 sy 1 alina tamin'ireo no efa sitrana. 770 sy 2 mbola manaraka fitsaboana, 570 amin'izany no marary mafy, mitotaly 170 kosa no efa nindaosiny fahafatesana. Tsy aivina hatramin'isian'ny Covid-19 teto Madagasikara. Teto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny manodidina ny 700 ny tranga voamarina, izany hoe 720 sy 1 alina tamin'ireo fantatra fa nararin'ny Covid-19 teto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Manoloana ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 nanamafy androany avy ao anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka fa tsy azon'ireo laboratoire sy hôpitaly tsy miankina ataony manatanteraka fitiliana. Efa misy ireo toerana natokana anao izany. Ireo laboratoire na hôpitaly tsy miankina minimandika izany dia iaran'ny sazy avokoa.
Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia efa manomboka ny fidinana ifotony ataon'ireo mpiasan'ny ministera tao aorianan'ny lamina mahakasika ny fanamboarana lisitra vaovao izay tokony ahazony sosialim-bahoaka. Isan'ny nanatotosan'ny fidinana ifotony mpiasan'ny ministera ny Arenakibontany. Fanantina. Fokontany misa sivy ao amin'ny boriboritany fadimy no iandreketan'ny ministera ny Arenakibontany sy ny loharan-karena stratejika amin'ilay lamina vaovao entina namboarana ny lisitra vaovaon'ireo mponina hisitraka ilay fanampiana sosialim-bahoaka. Ho an'ity ministera ity, tokantrano 2,4 manerana ny ireo fokontany sivy ireo no lalovana hanatotosana fanadihadiana. Izay fantatsika moa fa efa natomboky ny filoham-pirenena zany ny fanombohana izany fa ny olom-boafitsy sy ny olom-boatendry aty amin'ny faritra sy ny fokontany kosa no manohy ny fandaminana sy ny fitsinjarana izany ary iverina tsy ho ela ny fizarana izany zany rehefa voadio sy voapetraka ny lisitra. Zavatra misy moa dia hoe atao ny fanisana ny recensement dia ho avoaka ny lisitra dia ho atao petadrindrina ny 2 andro andraisana raha misy fitarainana dia rehefa vita izay dia miroso amin'ny fizarana zany ho an'izay mpisitraka tokony azo amin'izany. Manampy betsaka ireo fokontany ny fidinana ifotony toy izao taorian'ireny olana samihafa niseho ireny. Ny antson'ny mponina iandry ampitoniana ny rindran-damina vaovao ny se fokontany. Miangavy ny mponina Ambohitsiry ako mba tsy eno intsony hoe fisafiritana risy aty fa efa midina ifotony mihitsy zao fitondram-panjakana mandray andraikitra amintsika dia misaotra betsaka tompoko. Mbola itoy mandritra ny farany herinandro ny fanisana vaovao ataon'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana izay raha mientan'ireo olom-boafitsy sy olom-boatendry ary ireo mpiasan'ny ministera samihafa. Andrasana rahampitso ny fitoizan'ny fanapa-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny ady atao amin'ny fiparitany valinaretina Covid-19. Raha ny fanazavana ny pahy toe-karena iray raha toka miditra amin'ny déconfinement ilaina ny fametrahana fepetra entitra. Fanampanazavana. Mila fantarina tsara hoe ahoana tsara hoe tena dangereux marina ve le coronavirus io inona fanafody ny paludisme nge mbola dangereux lavitra ny coronavirus nefany tsy mampijanona ny olona tsy hiasa mihitsy ny palio fa efa fantatra tsara hoe tia ny fanafody ny palio rehefa tratra ny palio ianao mijery dokotera ianao omena fanafody ianao mitsitsona dia sitrana tokony ohatr'izay mihitsy ny atao amin'ny coronavirus hoe rehefa tratra ny coronavirus dokotera izy anandehanana fanafody inona nomena dia vitsy dia tokony miasa amin'izay zany ny olona. Ny firenena ankamaroan'ny firenen'dehibe nge zao efa miditra amin'ny déconfinement marina fa zao ny antsika vao tena manomboka miakatra ny ka fa ny tsara fantatra koa nefa efa manomboka be da be ny connaissance momba an'io coronavirus io taloha tsy fantatra firy mihitsy hoe inona izy ity fa zao satria efa manomboka tapitra ny coronavirus any amin'izareo firenen'dehibe firenena matanjaka ohatrany any Europe dia manana données be da be zareo ahafantarana hoe inona marina le coronavirus ary indrindrandrindra hoe ahoana ny ahafahana mitsabo azy ka raha zay zany fantatra tsara hoe momba ny fitsaboana ny coronavirus io dia hitako mihitsy hoe tokony atao amin'izay ny déconfinement satria tena miteraka problème économique angeza be mihitsy le izy. Tonga ho Antsirabe ireo fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny hôpitaly CHRR izay mandray an-tanana ireo marary ny valinaretina Covid-19. Teo ihany koa ny fanampiana ara-tsosialy ho an'ireo mpanao gazety sy artista any an-toerana Kolo TV Antsirabe. Io maraina io ny tonga teto Antsirabe renivohitra ny minisitra Rotonta hahiraka manokana avy amin'ny fitondram-panjakana nahitana ny ramatoa minisitry ny serasera sy ny kolotsaina ary minisitry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Araka izany dia nitondra fampitaovana ho an'ny hôpitaly lehibe CHRR eto Antsirabe izy ireo toy ny ambulance sy ny fitaovana entina hitsaboana ireo marary ny valanaretina, ny EPI ho an'ireo mpitsabo ary ny tunnel désinfectant. Tsotra ny fiasan'io tunnel désinfectant io zany miditra ao anatiny eo araka ny hitantsika teo miditra ao dia efa misy fanafody avy hatrany zany tsy atahorana amin'ny fahasalamana fa fanafody désinfectant dia zay ny tena antom-pisin'io tsara manamarika fa izy io dia ny eto Vakinankaratra zany ny voalohany hahazo azy Tsy diso anjara tao anatin'izao fanampiana izao ihany koa ireo mpanao gazety sy ireo artista avy eto Antsirabe renivohitra fa nahazo tosika ara-tsosialy vatsitsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana. Efa eo ampikarakarana ho Andriamatoa minisitry ny atany sy fitsinjaram-pahefana ny mahakasika ny fanampiana ara-tsosialy ho an'ireo vahoaka tokony hisitraka izany eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Dia lazaina ihany koa zany fa efa eo ampikarakarana aoko isika samy tony daholo isika vahoaka
fa efa eo mpikarakarana mihitsy izay nanisany nidinanay taty ihany koa anisany naka ireo antotanisa rehetra sy mijery hoe izy any tokony sitraka sy ny ohatran'izany efa eo mpikarakarana isika amin'izay mety ho fanampiana ara-tsosialy eto ihany koa izany. Tondra fisaorana araka izany ireo solotena ny mpanao gazety sy artista avy eto amin'ny faritry Vakinankaratra izay nisitraka ny fanampiana. Tsy mora zany anao confinement dia misy mitsikera hoe tsy manam-poanina zay fa tsy miasa, anao déconfinement dia misy ndray mitsikera hoe mamparitaka aminay zany ny virus tsy mafy zay fa dia makaheranareo tompoka ary mbola mamerina ny fisaorana. Manodidina ny 4.7 taona ny vary izay ho afaran'i Madagasikara anatsitsemana ny tsy fampina amin'ity taona ity. Araka izany dia misy ny lamina apetraka ka alohan'ny faran'ny volana aogositra izao no avy ny vary 4,1 taona izay nafaran'ny SPM. Ivrisha. 5.3 tapitrisa taona ny vokabary niakatra ny toampamokarana voalohany. Araka ny taritra nataony ministera ny fambolena ny fiompiana ronjony farany teo. Vokatra izay mandrafitra ny 5.7 ny vokabary eto Madagasikara ny taona 2020. Mandidina ny 4.3 taona ny vary ho afaran'ny Madagasikara ny tsenana ny tsy fahampiana araka izany ka efa andalana ny fanafarana ny ampahany voalohany hoy ny ministra ny varotra sy ny indostria. Efa isa-taona ny 100 foana ny vary afarantsika zany amin'ny tahany finanam-bary ny malagasy iray manontolo anatin'ny taona anankiray dia iny efa navoakantsika iny moa zany hoe isa-taona antsika zany mila manafatra 240,000 tonnes efa anampitsika zany amin'ny vokabary eto an-toerana. Ny fanafarana ny vary dia alohan'ny faran'ny volana aogositra ity dia tonga le vary 16,000 tonnes voalohany nafaran'ny SPM. Ary tsara ihany koa manamarika hoe efa misy ihany koa ny efa fandaminana zany itohizany izay fanafarana vary zay. Indrindra moa tsika efa hiditra ao anatin'ny fotoana maitso koa rehefa kelikely dia ilaina mihitsy zany ny manafatra sahady an'izay filana vary ilain'ny firenena zay. Na eo aza ny tsy fahampiana ara-bary voalaza eo ambony. Mandeha araka ny tokony ho izy ny fanafaram-bary sy ny fanatsarana ny sehatra ny famokarana. Izay arahan'ny Ministeran'ny Varotra sy ny Indostria amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny vidim-bary eny an-tsena araka izany ny toetra raha misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izany rehetrarehetra zany ahafahantsika mijery ny vidiny koa aloha satria rehefa mitobaka eny amin'ny vary dia mihena koa ny vidiny. Dia fitsinjovana ny mpanjifa, anana safidy, anana ihany koa zany izay fisitrahana vidin'entana amin'ny rary izay dia mandrindra tsara zany ministera anankiroa ny MAEPA sy ny MICAM izao jeren'ny statistika maro samihafa satria ny toerana famokanam-bary koa eto Madagasikara misy toerana tsy mamokatra vary, misy toerana nefa ny manana surplus de production. Dia ireny koa zany dia efa nanaovana taktika mihitsy nametrahana ny faritra izay mila vary raha oharina amin'ilay faritra manana izay le excédent de production zay. Ezahana ny andrindrana ny fanafaram-bary tsy hisian'ny rupture de stock eny an-tsena, indrindra anatiny amehana ara-pahasalamana araka ny fanazavana azo. Amafisina ihany koa ankoatr'izay ny fitsirihana ny mpamongady sy ny mpanjara, izay mitarika ny fikorontanana ny famatsim-bary eto an-drenivohitra, araka ny fanazavan'ny ministry ny indostria sy ny varotra hatrany. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy mitsambitombo ny olona tonga amin'izay toe-pahasalamany momba ny diabeta hatramin'ny sy ny Covid-19. Tsy maharaka ny fitsabonana hatramin'ny farany kosa nefa ny 30% ireo raha ny fanazavana azo. Evy Richard. 70 hatramin'ny 100 isan'andro ny olona tonga manao fizaham-pahasalamana momba ny diabeta nandritra ny fotoana nampirongatra ny Covid-19. Tsy maharaka ny fitsabonana hatramin'ny farany ankilany 30 isanjato izy ireo. Araka ny taritra azo avy amin'ny toeram-pitsaboana mandray an-tanana ny diabetika iray nanaovana fanadihadiana. Olana maro no aterak'izay amin'ny toe-pahasalamana ankapobeny, indrindra natao izao fotoana mampirongatra ny Covid-19 izao. Be dia be zany manao rupture na traitement amin'izao fotoana izao ny diabetika. No ireto antony anankiroa ireto. Ny antony voalohany dia ny fahasarotana eo amin'ny fitaterana. Ny faharoa miasahirana ara-bola ny vahoaka dia tsy afaka mividy fanafody. Rupture de traitement court terme aloha zany
dia misy atao hoe mety hisy fahasarotana rasanatry tratran'ity fototra aretina le aretim-baovao Covid-19 ity. Fa lavitrezaka na long terme dia hisy fahasimbanany amin'ny maso, ny fo, ny rein, ny tongotra. Dia eo zany mbola hitadiavana vahaolana koa ankehitriny. Ho fanampinan'ny toeram-pitsaboana ny diabetika eto Madagasikara, indrindra natao izao fotoana mampirongatra ny Covid-19 izao. Ndroso tamin'ny fanadiovana ny toeram-pitsaboana ny diabetika teny Faravohitra ny teo anivon'ny Lions Club Antananarivo androany. Rahantsika malala fa ny olona diabetika dia anisany olona marefo. Izany na tonga ny mpikambana rehetra nanapa-kevitra fa mba hanao hetsika kely dia kely mba hoentina manadio ny toerana hitsaboanan'ireo marary diabetika. Dia saorana eto voalohany indrindra aloha ny Taleny Amadia izay partenaire-nay hatramin'izay satria ady iaraha-manana amin'ny club zany ny ady atao amin'ny olona diabetika, sady koa misaotra ny reto ingénieur chimiste sy industriel reto na tsiaro fa samy manana adidy dia manome izay tandrify azy. Azo tranona tsara ny kilan'ny diabeta, indrindra mitondra ny tsimikaretina Covid-19, ny fanatonana toeram-pitsaboana ara-potoana sy ny fanarahana ny toromarika avy amin'ny mpitsabo no takiana raha ny fanazavana hatrany. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ahitantsika mahakasika ny hetsika fanairana izay ataon'ny fikambanan'ny mpitatitra sy mpivarotra fasika any Toamasina. Eo ihany koa momba ny mpamorona ny akanjo bogasy Madagasikara. Rehefa avy ary. Week-end cadeau du 8 au 9 août, achetez un First Premium et gagnez un cadeau Telmanet 1 giga. Vous avez plus de 2h30 d'appels vers Telma et autres opérateurs, des appels internationaux, 100 SMS, 150 mégas et plus 1 giga de bonus data utilisable à toute heure. Le tout à seulement 10 000 arrières. Tapez vite le dièse 322 étoile 91 dièse. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avy eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Nanao hetsika fanairana ho an'ny tompon'andraikitra ao amin'ny commune Ambanivohitra, Antetezambaro, ao amin'ny distriktan'ny Toamasina faharoa, ireo fikambanan'ny mpitatitra sy mpivarotra fasika. Misy tsy mazava hoy izy ireo ny tamberim-bidy izay alaina. Miantarandrianay. Ny tokony ireo fikambanan'ny mpitatitra sy mpivarotra fasika ao Toamasina nanaitra ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune Antetezambaro ao anatin'ny distriktan'ny Toamasina faharoa, izy ireo mikasika ny fiara-miasa amin'ny mpitantana ny commune Ambanivohitra Antetezambaro. Misy raha ny fanazavana ny olana amin'izay fiara-miasa izay. Fa tonga nefa tamin'ny mera faran'izao tamin'ny 6 février zay nandeha nanatona anazy dia nisy convention ny fanaovana. Io convention nefa rehefa vita tamin'ny 6 février tsy navoaka ny monsieur le maire raha tsy mois de juillet. Rehefa navoaka le convention tsy mifanaraka amin'ny zavatra ny fanarahana ny zavatra voasoratra tanatiny tao. Nanomboka tamin'ny 6 février izy manao pointazina ristourne. Zany hoe raha ny tokony ho izy zany mijanona 19 mars satria tanatin'ny confinement tsika nanomboka 19 mars. Fa ny anazy nefa misy pointage foana izy mandra tonga ny mois de juillet. Zay fotoagna tsy nesanjareo sady tsy nesanay. Dia
lasa misongadina be zany le vola andeha hotakiny aminay mba mangataka zay hoe avoao le pointage par jour anaovanay vérification fa raha mitombona i dia alohanay. Ankoatra ny tsy fisiany fikojakojana ny lalana hatramin'izay nisy ny fitakina ny Tamberinbidy, milaza ireto mpanao ny fihetsika tsy any ireto fa tsy voaja ny ben'ny tanàna io fifanarana ny arana nanao io. Misy olona efa mandoa, efa mahavoalohan'le vola averina indray le averina mandeha afara amin'izay le anina le fitakina. Ohatran'ny ty taratasy ty zao, ty taratasy ty. Le olona efa nandoa hatramin'ny 20 marsa mitaka izy ato manomboka 6 février. Zany hoe rehefa azony zany le vola hatramin'ny mois de mars dia mamerina mitaka manomboka 6 février indray izy. Zay zany. Laza ankilan'ny ben'ny tanàna ny komina ambanivohitra Antetezambaro fa efa voavinavina sy voalamina niaraka tamin'ny tompon'andraikitry ny faritra ny mikasika io sandany Tamberinbidy io. Nisy fivoriana niarahanay maire anankitelo niaraka tamin'ny membre gouverneur tao dia tamin'izany no namina vinana io Tamberinbidy ny fasika sy tany io prix farany ambony ho 2,000 ariary. Rehefa natao zany ny ady hevitra tamin'ny ireo mpivarotra fasika sy tamin'ny membre gouverneur dia tapaka fa misy zany ady varotra dia tsy raikitra 2,000 ariary fa zanga mba mino fa mety nidina kely ambaniban'izany. Fa zahay amin'ny commune dia mbola mitazona igny zavatra ny fagnarahana igny dia hoe 400 ariary ny Tamberinbidy ny fasika tomobile madinika ohatran'ireto moa zany dia eritreretinay hoe mètre cube. Tsy aivina saika avy amin'ireo fasika sy vato izay trandraina ao amin'ny komina ambanivohitra Antetezambaro avokoa ny ankabeazan'ny fanorenana trano Tomasina ka ireto fikambanana ireto izay miisa 520 ny miantsehatra amin'izany. Lafa mahafa kosa indray dia ny fimpanjinana ny tanjona sy ny fikirizana amin'ny fanatanterahana izany lalana mitondra any amin'ny fahombiazana. Tanterina aminao anatin'ity fianadadiana manaraka ity mahakasika ny malagasy iray mpamorona akanjo nitondra avo ny anarany Madagasikara. Michel Aranarjo. Izy no Asy Malalakely, iray amin'ireo mpamorona akanjo na styliste malagasy. Vao tsy ela akory ny paritaka eraky ny tambazotra tserasera ny sarin'ny mpanao baolina frantsay Kylian Mbappé ny akanjo ny asa tanany. Kasika ny Kylian Mbappé épisode kely sendra en fait ataoko hoe occasion sendra nandalo le izy no sezisevako. Misy olona fantatro akaiky kely anazy dia zay ny marika bogasy satria efa 7 volana taty arinana namezako an'le lamba vao nanaovany le izy dia raha za manokana efa tsy nanantena tsony hoe hanaovany le akanjo dia zay. Amin'ny maha olona malaza be anazy dia en exclusivité de partenariat amina marika ngeza be any ivelany izy fa isorako anazy nefa nanaovany foana le vita gasy. Hatreto aloha ny bogasy dia miasa amin'ny alalan'ny sary raha vao any ivelany ny olona dia sarin'iny olona iny no ampiasainay dia mandeha daholo ny calcul rehetrarehetra hatramin'ny racine carré dia tafavoaka io. Nofinofony kely ho izy ny famoronana akanjo izao tanteraka izao. Talohan'izay rehetrarehetra izay tamin'ny 2009 mpiara-mianatra indray izay tao Marthe Hervé nanao t-shirt dia inona ny atao anaran'le t-shirt dia samy nanome anarana teo dia izany teny hoe ndao ataontsika bogasy dia mehana daholo ny ankizy tamin'izany hoe inona izany bogasy rehefa nandeha teny ny fotoana nampiakanjo andinay izy dia nanonteny tamiko chaîne hoe mba ampiakanjo iza fa mba te akanjo ao aminareo koa mbola tsy nieritreritra hoe anao amerina an'le bogasy fa hoe anao costard fotsiny dia ampiakanjoko en chaîne. Tao anatin'izay fotoana izay izay mahita anazy dia taitra daholo satria niova mihitsy ny fomba fitafiny niala tamin'le fitafiny teo aloha izy dia izay efe izay ny endrasako hoe taitra ny olona hoe way niova iza ny manao an'le akanjo. Rehefa tonga tety amiko izay koa izay dia tsotra be tamiko hoe averiko le marika bogasy. Tsy nianatra ny fomba fanjairana izy fa niompana tamin'ny fianarana ho conseillère en image. Ilaina raha ny fanazavany ny fibanjinana ny tanjona sy ny fikirizana amin'ny fanatanterahana izany. Fahatsoana ny tenenako hoe tsy mora fa sarotra nefa tsy sarotra be koa rehefa
mila mental d'acier zany le izy mila hoe tena mafy saina tsy mafy loha mafy loza manko sarotra tenena sarotra tory fa mila mafy saina ianao hoe riny tanjo koa dia izay atongavako any na mandady na milomano na ohatry ny hoana fa mila tonga eny dia mandeha mahitsy tsy mivilivily tsy manao ratsy tsy fetsifetsy fa mandeha mahitsy fotsiny amin'izao. Zay ny amin'ny fa efa maro amin'ny malagasy no misafidy ny miompy biby ao an-trano amin'izao fotoana izao toy ny saka misy aretina mifindra amin'ny olombelona izy ireny raha toka tsy voatsabo androany ihany koa moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny saka ny alarana Evson. Mifindra amin'ny olona ny toxoplasmose avy amin'ny saka raha toka tsy misy fikarakarana ireo saka ompiana ao an-trano. Azo soroana tsara ny fifindrana izany anefa raha ny fanazavan'ireo mpitsabo biby. Izy io dia any anatin'ny kakan'ny saka dia izany hoe rehefa ilay tsika manadio an'ny kakan'ny saka iny zany no mety tafihinana an'ilay atodi-kankana izay velona any anatin'ny tain'ilay saka. Fa raha ohatra kosa hoe manome odi-kankana ara-dalàna amin'ny saka tsika dia na misy ara izay atodi-kankana izay any amin'ny saka dia efa maty zany izy amin'izay dia tsy atahorana hoe hifindra aty amintsika. Dia ny fisorohana amin'ilay izy tena misy mihitsy omena odi-kankana ara-potoana tsara ny saka dia manaraka an'izay koa mila mihinana odi-kankana ihany koa itsika olona. Misy ny toromarika izay omen'ny mpitsabo amin'ny fanomezana fanafodi-kankana ireo saka. Raha ny fanazavana hatrany tsy ny alika ihany no misy aromotana fa ireo saka ihany koa. Matetika ny alika foana no eritreretintsika hoe misy aromotana fa ny saka koa dia torak'izay ihany. Mety mamindra ny aromotana izy amin'ny alalan'ny rangotra sy ny kaikitra dia mila atao vaksiny farafaharatsiny ny aromotana ny saka rehefa feno 3 volana izy. 3 volana miakatra zany dia efa afaka atao vaksiny amin'ny aromotana. Azo ompiana ary afaka miana amin'ny olona tsara ny saka. Ireo olona asmatika ihany no tsy tokony miara-miana amin'ny saka noho ny fahasalamany. Androany ankilany ny andro maneran-tany ho an'ny saka. Nisehatra ny fitaizana vatana izay miroborobo eto Madagasikara ary mahaliana ny tanora amin'izao fotoana izao indray no arahinao anatin'ny fandarana alalino rampitso amin'ny 7:00 eto amin'ny Akolo TV arao ary ny sombony amin'izay. Mahery ny iray alina ireo fitoerana fitaizam-batana na salle de musculation eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria tokoa ankehitriny dia ampifandraisin'ny maro amin'ny fananana vatana tsara firafitra ny antsara-tarehy. Mandeha dia mandeha ny tsenan'izay fitaizam-batana izay amin'izao fotoana izao. Misy karazany maro ireo fitaizam-batana, ao ny fibatana fonjam-bitsotra fotsiny, eo ihany koa ny bodybuilding. Samy manana ny tanjona tiany ho tratrarina ihany koa ireo atleta. 100 isan'andro ny malagasy tonga mamonjy ireny toerana fanabokonana ozatra ireny. Tanora ny ankamaroan'izy ireo ary 70 isanjaton'izy ireo dia lehilahy avokoa. Ny malagasy zany zao efa ao anatin'le fahazotoana be mihitsy zany tena hoe fitiavana zany le izy dia betsaka zany izy e. Tena zao raha hoe tenitenenina fotsiny zao tsy dia tena hoe visy nefa ny azo lazaina maro satria mahita ny 150 personnes par jour zany miditra ato aminay. Rehefa no adiadiana ihany koa mirary ny saran'ny fidirana amin'ireny fitoerana fanabokonana ozatra ireny. Tsy nzarain'izy ireo afaka aloha isan'andro ny sarany mba hazakan'ny be sy ny maro azy. Misy ihany koa anefa ny sarany iray volana ho an'ireo manana fahefana andoha izany indray mandeha. Misy noho izany ilay antsoina hoe abonnement isam-bolana ahafahan'ny olona iray tonga ao amin'ny toerana fanabokonana ozatra amin'ny andro izay tiany ary mijanona ao araka izay fotoana tiany ao anatin'ny iray volana. Ny séance zao raha une séance izy dia 6 000 ariary, raha 2 séances izy dia 10 000 ariary. Zay zao dia efa misy réduction zany zay zavatsy zay. Dia ny abonnement ny anay 50 000 ariary. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia mbola aka-hevitra aloha Andriamatoa Amady vao ilaza na ho candidat na tsy amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny CAF manaraka eo araka ny nambarany Henri Florio. Tamin'ity herinandro ity, ny vahiny tamin'ny onjam-peon'ny BBC i Amady, filohan'ny Confédération africaine ny baolina kitra na ny CAF. Tamin'izany no nanambarany fa tsy mbola afaka ny anambara ny tenany. Ny amin'ny mety ho filatsany tantana fanindrony indray ity rafitra misana ny kitra afrikanina ity na tsy. Raha ny nambarany, aleo aloha aka ny hevitra ireo mpiara-mombonantoka sy ny ankolafika rehetra ary ireo mpiara-miasa amiko
vao hitenina ho kandida na tsy. Raha tsy misy ny fiovana ho tanterana ny volana martsa 2024 ny latsabato amin'izay ho filohan'ny CAF ho an'ny ampiasana manaraka indray. Hatreto tsy mbola nisy ny hotonona ho kandida amin'izany ihany koa ireo filohan'ny Fédération africaine na ireo mpilalao kalaza fahiny. Tsy ahivana fa ny taona 2012 no nilatsaka ho fidina hitondra ity CAF ity Iamad ary lany soamantsara tamin'izany ka nisolo any Issa Hayatou izay efa nitondra ho 30 taona mahery. Iamad no nitondra ny CAF, nitondra rafitra vaovao teo amin'ny fiadina ho tompon-daka ny Afrika na ny CAN ka nampitombo nisan'ireo ekipa mpandray anjara ho 420 raha toka 40 izany hatramin'izay. Nandritra ny fotoana nitondran'ny CAF ihany koa no nahatonga ny Madagasikara andray anjara voalohany amin'izay fiadina ho tompon-daka ny Afrika izay. Maresaka iraisam-pirenena fiaramanidina iray ao amin'ny Air Indian Express no nizara roa tamin'ny fipetrahana tamin'ny seranam-piaramanidina tao Inde omaly izay nafatesana olona 17 ary 12 hafa naratra mafy araka ny filazan'ny orinasa nitondra olona 150 Boeing 737 io. Raha ny fanazavana trano dia sidina nampodina ireo teratany indiana taraiky tao Arabia Saodita ihany koa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia nambarany tompona andraikitra Maorisiana ny alakamisy lasa teo fa miraraka ao anatin'ny ranomasina. Tsy lavitry ny morontsiraka tsy nanan'izy ireo ny menaka sy solika ilay sambo lehibe maty nanomboka ny faran'ny volana Jolay teo ary miteraka loza ara-ekôlôjika ihany koa fanantena. Nivadika mainty ny ranomasina tsy lavitry ny morontsiraka antsinanan'ny nosy Maorisy raha ny nambarany ny manam-pahefana Maorisiana ny alakamisy 4 Aogositra lasa teo. Antony ny fahaverezan'ny menaka sy solika avy amin'ilay sambo lehibe iray nivarina tao amin'ny morontsiraka antsinanan'ny nosy Maorisy nanomboka ny faran'ny volana Jolay teo. Raha ny fanazavana, sambo japoniana iray ity nivarina tao amin'ny morontsiraka antsinanan'ny nosy Maorisy ity izay nitondra solika 400 taonina sy menaka 703 taonina. Mampanahy ireo mponina ao an-toerana ny toetra raha misy raha toa ka hita fa feno menaka avokoa ireo tora-pasika sy vato manamorona ny ranomasina. Raha ny hitan'ireo manam-pahaizana, tandonondoza ireo zava-maniry sy biby maro ao amin'ny faritra arovana noho io loza io. Na izany aza efa miezaka mifeny fiparitahan'ireo menaka sy solika miraraka ao anatin'ny ranomasina ireo tompon'andraikitra, efa misy ihany koa ny fangatahana fanampiana amin'ny fanjakana Frantsay hiatrehana sy hifehezana ny toetra raha misy ao an-toerana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manan-katona am-baovao tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara atao. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.